Toy ihany sy ny fandarantsika amin'ity hariva ity dia eo amin'ny taranja basketball ny asabotsy teo tokoa no nanatanteraka ny fifidianana ry zareo tao amin'ity fédération ity ka mbola lany ho filoha hitantana izany indray ny filoha teo aloha Ramarson Jean Michel izy rery ihany koa moa ny candidat tamin'ity fifidianana ity. Mbola nametraka ny fitokisany amin'Andriamatoa Ramarson Jean Michel indray ireo ligue paritra ka nantany azy ho filohan'ny fédération malagasy ny taranja basketball mandritra ny efataona. Totosany asabotsy maraina teo tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny Fivorimbe nanatanterahana izany fifidianana izany. Ligue paritra 12 no tonga nantatsabato ka lany 100 isanjato Andriamatoa Ramarson Jean Michel. Tsy tonga niatrika ity fifidianana ity kosa ny filohan'ny ligue ny Antsimondrevana. Ny ligue nanosy kosa dia tsy afaka nantatsabato noho izy tsy nahafen'ny fepetra ahafahana nandray anjara tamin'ny fifidianana. Soamantsara tokoa moa zany ny fifidianana teto amin'ny fédération malagasy basketball. Lany tokoa ny tenako sy ireo ekipa izay iaraka hiasa ao anatin'izany. Nametraka moa zany izahay tao anatin'iny fifidianana iny programme anankiray na sorotrasa entina ampandrosoana bebe koa ny basket zay ao anatin'izay fataony izay. Misorotra anatin'ny tanjona anakeny izy io nefa amin'ny ankapobeny zany dia azo resahana ny teboka voalohany dia momba ny ataontsika hoe fitantanana na ny fanatsarana ny rafim-pitantanana eo amin'ny fédération sy ny ligue zay ny voalohany. Ny faharoa dia eo amin'ny ataontsika hoe fampiroboroboana ny basketball eny amin'ny ataontsika hoe ny base zany na ny basketball de masse. Hitantsika fa amin'izao fotoana izao dia tena miroborobo fatratra ny basket eny amin'ny quartier, eny amin'ny sekoly, eny hatreny amin'ny université. Dia izay zany ezaka ho ataon'ny fédération amin'izao fotoana izao hiara-iasa amin'ireo olona izay efa manana ny traikefa amin'izany zavatra izany. Manaraka izany koa dia ny fanatsarana indrindra ny fananganana ireo équipe nationale arakaraky ny sokajy-taona zany. Zay zany dia zavatra iray lehibe tsy maintsy ataon'ny fédération manomboka aty amin'ny zandriny ity cadet junior dia tokony efa isy ny équipe nationale ahafahantsika manomana ireo échéance rehetra ho avy atoato. Ao anatin'izany tanjona zany koa dia ny fanamafisana hatrany ny fiarah-miasa amin'ireo mpiara-mombonatoka ary hitanareo fa tonga teo zao ny mpiara-mombonatoka voalohan'ny fédération dia tellement nanamafy indray ny fiarah-miasa izay toy ary tsara ao anatin'ny efataona ho avy ity ka mbola betsaka ireo mpiara-mombonatoka. Ny farany dia ny famaritana ny rafitry ny fédération izay hitanareo ngambany anatin'ny liste ny fédération izay ny membre fédération izay nomena androany fa nisy tokoa ireo nofidiana kanefa tsy mijanona amin'izay intsony araky ny voafaritry ny statut ny fédération basketball fa efa nihitatra lavitra any amin'ireo membre hafa izay ataontsika hoe nofidiana ny traikefany. Nisy koa ataontsika hoe membre d'office dia amin'izao fotoana izao dia efa 20 isanjaton'ireo commission sy ny cellule rehetra atao fédération dia efa misy olona tandrify azy ary hitanareo amin'ny organigramme izay naseho tao amin'ny famelabelarana miaraka ny recteur reny ny rafitra fédération amin'izao fotoana izao. Araka ny fitsipika amin'ny feny fédération malagasy ny taranja basketball dia nofidiana avokoa ireo toerana rehetra ao amin'ny komity mpanatanteraka ka ireto avy ireo lany tamin'izany. Ny filoha Ramarson Jean Michel, filoha lefitra Rabenarivo Lionel, secrétaire général Rakotony Menjanary, mpitambola Ravson Emmanuel, reto avy kosa no mpanolontsaina Randria Miaja Pierrot, Randria Narson Olivier, Rakoto Manga Domoina, Ravelo Manantso Mami, Randria Mandimby Jimmy, Ralala Arson Tsir Colombe, Tsitoany Joanesy Arnaud ary Rabe Arvelo Justin. Mbola misy mpikambana hafa izay tsy nofidiana kosa fa noho ny zava-bitan'izy ireo dia notendren'ny fédération izay araka ny fitsipika amin'ny fe ao anatin'ity taranja ity ihany ka hiara mitantana ao anatin'izany fédération izany.